Ilana ny famelony rehetra moa ny soroana ny tranga taka ireny satria dia nampalahelo tokoa raha iny zavaniseho teny Ambojatovo iny. Fanotokanana ny maraina teo kosa ny toby famokarana herinaratra Symbion eny Amandroseza eny. Mamokatra hatrany amin'ny 700 mégawatt ihany izy ity. Ankoatra ny fialana amin'ny fampiasana ny gazoil dia matanjaka mihoatra lavitra noho ny nampiasaina teo aloha ity milina lehibe ity. Mamokatra 700 mégawatt ny eto amin'ny toby famokarana herinaratra eto Mandroseza amin'izao raha toa ka tsy nisy afa-tsy 2 mégawatt izany ny taona 2024. Ny volana Novambra 2024 no nanomboka ny asa fanarenana. Io no nivoatra nandritra ny fitokanana ny toby famokarana herinaratra Symbion eny Mandroseza ny maraina teo. Tsy maintsy ampitomboana ny famokarana herinaratra eto amin'ny firenena raha nambaran'ny filoham-pirenena Eradona Mampianina. Vaksila ny marika izay misy eto ary raha tena marina dia mpanjaka ny azo lazaina hoe fitaovana entina mamorona sy mamokatra herinaratra izany vaksila izany. Maritra any amin'ny tany hafa rehefa voakarakara ireny milina ireny dia afaka miodina hatrany amin'ny 700 taona ireny milina ireny. Teto amintsika afrina ny odina ireo milina ireo hoe ianao 7 taona sy 5 taona. Mampieritreritra za fananinina aiza fikarakarana. Androany isika dia mahita fa rehefa nentina ny fanamboarana rehetra dia tanteraka ity fanamboarana ity. Ny filoham-pitarika ny Symbion Power Andriamatoa Paul Inks dia nanantitrantitra fa ny ampitomboana ny famokarana herinaratra ny tanjona na dia sarotra aza ny lalana dia tonga amin'izao tanjona izao. Ny ministry ny rano, ny angofo sy ny akoranafo dia nanambara fa ny sehatra tsy miankina no nanao ny fanarenana sy ny fikirakirana ny milina fa ny jirama kosa no miantoka ny solika. Ankoatra ny fanarenana natao teto Mandroseza dia fantatra fa isy ny fitokanana toby famokarana vaovao. Atsoatsika dia mbola hitokana sika anankiroa vaovao ihany koa. Ireo indray dia tena vaovao ny eo amin'ny siteny Ambohimanambola izany. Afaka andro vitsivitsy ary herinandro vitsivitsy raha ela. Fitambaran'ny eto sy ny any Ambohimanambola zany dia hatratra eo amin'ny 70 mégawatt totalin'izy ireo. Ary efa mahavaka ny apahana be amin'ny resaka famokarana herinaratra eto Antananarivo. Tiana marihana izay satria raha 300 mégawatt na 300 na 400 mégawatt eo filany eto Antananarivo amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe pointe amin'ny hariva izany dia 70 zany efa vokatr'ireo anankitelo ireo dia fanampiny fotsiny zany ny any Andekaleka, Mandraka, any Sahanivohitra, Antsirabe. Ary eo koa moa zany mbola misy machine gazoil izay mbola miasa mandra-pahavita tanteraka ny famatsiana herinaratra amin'ny solika mavesatra zany eto Antananarivo. Mariana fa ny Vima na ny Vision Madagascar no mpiara-miombonantoka eto antoerana amin'ny Symbion Power. Nitondra fanovana ho an'ny toby famokarana eto Mandroseza sy ireo izay miasa ao aminy ny mahamatiana ny Symbion eo amin'ny fanatanterahana ny asany raha nambarana Andriamatoa Zozary Mokafy, Filoha Général ny Vima, ary ny tanjona dia ny anatsarana hatrany ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara.